Adventist World Radio. Ilay feon'ny fanantenana. Izay manakoaniwa ny radio maneran-tany, ilay feon'ny fanantenana mitondra tokiazava. Matetika ny olona rehefa miatrika olana, miatrika zavatsarotra, fisedrana dia mora kivy. Kanefa tsy tokony ho izany toe-tsaina kivy izany no entintsika miatrika ny ady. Ny ankiviana mantsy dia mitarika fahakelezan'ny hery, ary rehefa marefo ianao dia ho mora resy ny fahavalo amin'ny ady izay ataonao. Ny ankiviana dia manaisotra ny fanantenana fandresena ao anatin'ny olona anankiray, noho izany aza mora kivy. Mangata hery tsy miato avy amin'Andriamanitra mba hanampy sy hampahery anao isan'andro tsy ho kivy amin'ny ady izay hatrehinao. Dia tsarovy ihany koa fa rehefa mivavaka sika dia tsy midia akory izany fa ho foana ny olana eo amin'ny fiainantsika. Tsia, mila mahatoky an'Andriamanitra sika ary mila miasa mafy kokoa raha toa ka tia omby sy andresy. Tsarovy ary fa ny fahasarotana mandalo ao amin'ny fiainana dia tsy midika akory hoe tsy ho resy na tsy ho voatohatra izany, fa midika kosa nefa izany fa mila miasa sy manao ezaka tsara kokoa ianao raha te handresy. Andriamanitra tsy mitaky fahatanterahana eo aminao, fa kosa mitaky ianao mba hanao ezaka. Noho izany, ahoana hoy ny voalaza ny tenin'Andriamanitra? Ao amin'ny Josoa 1:7 dia izao no lazainy hoe: tsy efa nandidy anao va ko mahereza sy mahatanjaha, aza matahotra na mivadi-po, fa mombanao Jehovah Andriamanitra ao amin'izay rehetra alehanao. Amen. Miteny ny Baiboly hanisan'andro mofonaina, rasoavampo fazamalaina, fartomotrany andro izao. Iza no samy laza fa manapasambarana, iza no samy laza fa tsy mba misy olana, iaraha manaky fa tsisy izany raha eto an-tany, nizaniza mitadiza. Iza no samy laza fa manapasambarana, iza no samy laza fa tsy mba misy olana, iaraha manaiky fa tsisy izany raha eto an-tany, nizaniza mitadiza. Aza manaiky ho resy foana izany, haminy mizam-piainany ety, fa mitraka aza mba kivy izany, fa Jesosy lay tianao nanome toky anampy anao, nanome toky amonjy anao. Tarika la voix du ciel.
mampitomaninao ve misetrasetra ny tany aza eto miantoraka fa fanta na mampangoraka fabanjino laidina mampitanondrikanao ve ny fiainana ety mampitomananao ve misetrasetra ny tany aza eto miantoraka fa fatra na mampangoraka fabanjino laidina aza manaky o resy fony za haniny onjam-piainany ety fa mitraka aza makivy za fa Jesosy lay tianao nanome toky anampy anao nanome toky amonjy anao aza manaky o resy fony za piainany ety fa mitraka aza makivy za fa Jesosy lay tianao nanome toky anampy anao anampy anao lay teny fika sany tsy miovy zany asa sy tontolo iainana voakolo antoko ny fahavelomana dia fahal-tafaraka aminao hatrany ny ekipa amin'ny fifanantenana fandaharana asa sy tontolo iainana no arahanao zao arak'ilay feonkira famantarana teo koa dia ankafizo ary eo hita latsara zany ry leo fa ataoko tsy mahita ravina varatra ty amiko elahy manomboko izao tsy angata javatra ty amiko anga elahy mpandainga fa inona koa ty mahazo amin'ny brisy fa naninona anao reo mangazo ireo na tsipitsipinao sala amin'izao efa sady mangazo madinika ireo mbola tsipo tapaka ihany iso amidy sy hoanina tsony ka zay indrindra matezitra eto e nitazana n'ireo mangazo ireo asa nanatakalon'leo reo tao mangazo efa voafatina nalaina iambolena fa tena tsy ohatr' izao mihitsy kia fa angamo tsy mitovy ihany ny tao mangazo voafantina nambolena ka iny ko maninony ty mangazo tsika amin'ny madinika nefa nendry zareo sady vavetany tsara ka zay hoa tena mety ho nalain'ny adala daholo reo tao mangazo voafatina fa le ratsy no miny aiza koa e tena tadidiko mihitsy amatsy mbola nakagonina sinan'ireo tamangazo de mino aho fa tam'izay mihitsy ny namadiany azy kia orbrisy a nandray le o ve dia anao an'izany
sao de mba diso kosa ianao edresy sady tsy vitany hoe raha lahanao anie le o fa olona tsara fanahy ety an-tanàna iza ny olona tsy ampiny tsy manao an'izany le orbrisy ka inona fotsiny ary ny mahatonga ny reto mangazo tsika reto adinika kely tahaka izao nefa ny masom-bolo voafantina aminao sako ka zay indrindra mitovy ihany ny tamangazo nambolena nefa samy hafa ny vokatra mivoaka inona ny dikan'izany ampeliny andana antanio an'le orbrisy tsy aleo ve manontanytany foana toy izay zao manombatomba toy izao ataonao zao nefa raha lahanao anie le andana makany amin'ny brisy tsy hoany aho na raha lahako aza rehefa vandana de karpela ataoko mahalala iny ho hitanao kely aniny anao vakoana iny orbrisy indray rehefa tsy hoany ianao de aleo zany ho antany an'le aza de maika anao ratsy olona tahaka an'io mitonatona aleo ho antaniko ny tena antony nahatonga amin'ny mangazotsika adinika sala am'izao na de hoe tao mangazo voafantina ary ny nampiasaina ka iny ve tsy amoroporona langy aminao ao indray zao tsy manao an'izany le orbrisy mety ho vokatry ny nataontsika ny anton'izao fa aza dehibe vava ho aty ianao ty ho afa baraka amin'io mihitsy ianao aleo ho antaniko azy mihitsy zao de nizao de hoany izy nefa zadra raha amin'ity volo mangahazo ty zay ataonao Zoanitra no namorona ny tantara mirenesinao teo no velomin'ny mpanoratra sy Rila. Ekena fa miankina betsaka ny tao mangahazo voafantina ny fahombiazan'ny volo mangahazo atao kanefa kosa na masom-bolo voafantina tahaka izany ary no volena kanefa tsy asianao fikarakarana ny volo mangahazo atao dia mety handiso fanantenana tokoa ny vokatra miakatra eo. Inona ary ny fikarakarana tokony atao ao aorian'ny fambolena mangahazo dia tsara raha vaina intelo ny tanimboly misy mangazo mandra-piakatry ny mangazo ka tahak'izao ny fotoana hiavana azy eo amin'ny 3 ka hatramin'ny 4 herinandro eo aorian'ny fambolena ny fihavana voalohany. Rehefa namboly mangahazo zany ianao dia afaka 3 na 4 herinandro eo no fihavana voalohany dia 2 volana ao aorian'ny fihavana voalohany iny kosa ny fihavana faharoa zany hoe any amin'ny faha 12 na 12 herinandro aorian'ny fambolena ary ny fihavana fahatelo kosa dia 3 volana ao aorian'ny fihavana faharoa zany hoe any amin'ny 24 herinandro ao aorian'ny fambolena zany. Tena zava-dehibe tokoa izay fotoana fihavan'izay amin'ny volo mangahazo fa azadino. Ho fanatsarana ny vokatra mangahazo ihany koa dia tsara raha rakofana mololo ny tamboly mba tsy hahafahan'ny ahidratsy maniry. Mahasoa ny volo mangahazo atao ihany koa zany. Fikarakarana mba ahombiazan'ny volo mangahazo zany. Tsy sarotra fa fahavarana kely fotsiny takiana aminao. Mety hitranga tokoa ny hoe misy tao tsy mitsiry ihany na dia efa tao voafantina ary no ampiasaina. Aza tao makivy zany fa soloy tao hafa fotsiny iny dia izay. Tsy tonga lafatra ny esika fa miezaka kosa anatsara ny fambolena. Sa tsy zany? Dia mirary anao mba ahomby amin'ny volo mangahazo izay ataonao. Tsara ny manamarika ety am-pamaranana fa ao anatin'ny 2 taona eo no miakatra ny volo mangahazo raha tia voatany fa 4 ka hatramin'ny 12 volana kosa raha ny morontsiraka dia efa afaka mioty ny vokatra mangahazo ianao. Andao any averintsika kely le fotoana fihavana teo alohan'ny amaranana tanteraka ny fandaharana. Mila avaina intelo ny mangahazo mandra-piakany ka afaka 3 na 4 herinandro aorian'ny fambolena ny fihavana voalohany. Tadidinao tsara izay
roa volana ao arin'iny fihavana voalohany iny kosa ny fihavana faharoa ary 3 volana ao arin'ny fihavana faharoa ny fihavana fahatelo dia tsy misy fihavana atao intsony tsaroantsika tsara izay o dia samy mahavanina ary zoanitra no nanomana ny fandaharana asa sy tontolo iainanao anao ry lahy kosa ny teo amin'ny lafin'ny teknika dia mahavanona indrindra ary tompoko AWR boîte postale 700 Antananarivo 100 telefônina 034 06 797 62 Jesosy ilay andriamanitra tena fony lanitra mba ho tonga ety antany ary ho fahaty izany no nataony mba ho fanavotana siana mba tsy ho very mandrakizay fa zanakiniray fa tsarany midera anandriamanitsika fa izy le fitiavana obildera wankalaza andary olondretra siri anjeny masino sami anandrape dera wale luya tarika tia ray izy de mombantsika naizalalanakale mba tsy oreraka fale miherini isaorana ny fanainy izay mananatra ary mampianatra zay tokony hata fa tsarany midera anandriamanitsika fa izy le fitiavana obildera wankalaza andary olondretra siri anjely masino sami anandrape dera wale luya AWR manolotra ho anao feo ny fonantena mbola tombontsoa lehibe ho antsika indray no azona mandinika ity vaovao mahafaly ity ry havana malala tombontsoa lehibe hoy aho satria nahafantaranao maromarona kokoa ny alaliny zany fitiavan'Andriamanitra izany mbola miaradia aminao eto ny pasteur Jean-Louis Ranaifson mba azahoantsika mandinika amin'ny toko tanteraka izay voalaza dia andeha isika iankohaka eo anoloany ilay nahary antsika ry rainay be fitiavano mideranao zahay noho ny alehibe ny fiandriananao ianao no tokonay satria Andriamanitra mahery sy be famindrapo ianao eo ampandiniana ny teninao ity dia
mangataka ny fanatrehanao sy ny torolalana avy amin'ny fanahy masina izahay. Hibitsika ao am-ponay ianao mba hazonay mitombo fahendrena afantaranay ny alehibe ny toetranao. Ary ny fahasoavan'i Jesosy Kristy toetra mandrakariva sy hitaridalana anay dia raina ny anaranao masina noho ny famelanao ny elokay. Noho ny anaranao Jesosy Kristy tomponay io no anakinanay izany vavaka izany. Amen. Hoy ny Tompo Jesosy, raha tia ianareo dia hitandrina ny didiko. Matetika ny faminaniana ao amin'ny Baiboly dia mamaritra ny mahazava-dehibe ireo didin'Andriamanitra avy ao amin'ny lalàn'Andriamanitra. Fa dia manao ahoana loatra moa no zava-dehibe toy izany. Voafaritra ao amin'ny bokin'ny Apokalipsy 2:12-7. Dia tesitra tamin'ilay vehivavy ny dragona ka lasa nandeha hiady tamin'ny zanany sisa izay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy mitana ny filazana ani Jesosy. Tany am-piandohana ny resaka ny fanaovantsika teto, ny teny izay voambara ao amin'ny Apokalipsy 4:12 izay averiko aminao ankehitriny manao hoe indro ny faharetan'ny olona masina dia izay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy ny finoana ani Jesosy. Ezekiela ao amin'ny boky ny soratany 7:9 dia miteny aminao ihany koa manao hoe mifanotona ny fandravana ary mifanindry ny filazan-doza dia manontany fahitana amin'ny mpaminany izy fa tsy misy lalàna intsony amin'ny mpisorona na fahendrena amin'ny antom-panahy. Ry havana, ny fahafantarana ny faminaniana ao amin'ny Baiboly dia mifamatotra tanteraka amin'ny fankatoavana ny lalàn'Andriamanitra. Rehefa ataontsika atsirambina io lalàna io na ataontsika ankilabao dia ho sarotra ny manatanteraka azy. Ho sarotra ho antsika tanteraka ny mamantatra ny faminaniana. Voambara ao amin'ny bokin'ny Obolana 7:17. Raha tsy misy fahitana dia atondraka anaram-po amin'izany tsy mety ny olona. Fa raha mitandrina ny lalàna kosa izy dia sambatra. Ao amin'ny Jaona 5:20 izay manana ny didiko ka mitandrina izany dia izy no tiahy ary izay tiahy no tiany raiko ary izaho ho tia azy ka iseho aminy. Mifamadika amin'izay hita teo aloha ho an'ireo mpianatra mitandrina sy mankatoy ireo didin'Andriamanitra dia anao izay azoany ny faminaniana rehetra ao amin'ny Baiboly Andriamanitra. Voambara mantsy ao amin'ny Genesisy 2:9-10 sy ny 17. Ary Jehovah Andriamanitra nandidy andra-lehilahy ka nanao hoe ny hazo rehetra eo amin'ny sah dia azonao hinanana ihany, fa ny hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy
dia aza hinanana, fa amin'ny andro izay hinananao azy dia ho faty tokoa ianao. Hatramin'ny fotoana namoronana izao rehetra izao eto amin'ity tany ity, dia efa nandray ny fampianarana amin'izay mety na ny tsy mety atao avy amin'Andriamanitra ny olombelona. Tsy nanery ny olombelona no tanjona, fa ny ampafantatra azy ny lalana tokana makany amin'ny fahasambarana. Ao amin'ny epistilo an'ny Romanina soratan'ny apôstôly Paoly eo amin'ny toko 5:12 dia miteny toy izao izy: koa izany dia tahaka ny diran'ny ota avy tamin'ny olona iray ho amin'izao tontolo izao, ary ny ota no nidiran'ny fahafatesana, ka nahatratra ny olona rehetra ny fahafatesana, satria samy efa nanota izy rehetra. Jaona voalohany toko 7:14, izay rehetra manota no mandika ny lalàna, fa ny ota no fandikana ny lalàna. Mbola mafisiny ihany ao amin'ny Romanina toko 4:15, fa ny lalàna mahatonga fahatezerana, fa raha tsy misy lalàna dia tsy misy fandikan-dalàna. Noho izany ry havana tonga ho mpanota i Adama, rehefa nifidy ny andika ny lalàn'Andriamanitra dia tafasaraka tamin'Andriamanitra. Raha ohatra ka tsy nisy ny lalàna tamin'ny andron'ny Adama, dia tsy notsaraina ho mpanota izy, izay atao hoe mpandika lalàna. Voambara ihany koa amin'ny Genesis toko 4:15, satria efa niaino ny feko i Abrahama, ka nitandrina izay nasaiko no tandremany, dia nididiko sy niteniko ary nilalako. Fantatry Adama sy Eva tsara fa nampianarina tamin'ireo taranaka ny fandimby izany didin'Andriamanitra izany. Tsapa fa taonjato maro tateo aoriana nafantatra tsara ireo didy ireo i Abrahama, ka nankatoy izany. Tateo aoriana nandritry ny 700 taona noho ny fandikan-dalàna, dia niaina tao anatin'ny fanandevozana tany Egypta ny zanak'Israely. Rehefa afaka teo ampelantanan'ny Egyptianina izy ireo, dia nanapa-kevitra mba hamerina eo amin'izy ireo indray ny lalàna. Ao amin'ny Eksodosy toko 5:12, ny 15:12 sy ny 15:12 dia miteny toy izao. Eksodosy toko 5:12, ny 15:12 sy ny 15:12. Ary noho ny tamin'ny marainan'ny andro fahatelo dia nisy kotrokorana sy elatra ary rahoana matevina teo an-tendrombohitra, ary nisy feona anjomara mafy indrindra, dia torakovotra ny olona rehetra izay teo an-toby, ary ny tendrombohitra Sinay ny voatsetroka avokoa, satria Jehova nidina teo amboniny sao anaty afo. Ary noho tamin'ny marainan'ny andro fahatelo dia nisy kotrokorana sy elatra ary rahoana matevina teo an-tendrombohitra, ary nisy feona anjomara mafy indrindra, dia torakovotra ny olona rehetra izay teo an-toby, ary ny tendrombohitra Sinay ny voatsetroka avokoa, satria Jehova nidina teo amboniny tao anaty afo, dia niakatra ny setroka tahaka ny setroky ny lafaoro lehibe, ary ny orooro mafy ny tendrombohitra Sinay rehetra. Ao amin'ny Deuteronomia toko 4:17 dia miteny toy izao koa: dia nambarany taminareo ny fanekeny izay nandidiany anareo arahina
dia ny didy 10 ary nosoratany teo amin'ny vato fisaka 2 ireo. Tamin'ny hery lehibe izay tsy hay adinoina no nanambaran'Andriamanitra ny lalàny. Mifono teny 10 ilay lalàny izay nantsoina hoe didy 10 ary voasoratra teo ambonin'ny vato fisaka 2. Ao amin'ny Jaona 1:5-7 dia miteny toy izao koa hoe fa izao no fitiavana an'Andriamanitra dia ny hitandremantsika ny didiny sady tsy mavesatra ny didiny. Fa izay rehetra nateraka Andriamanitra dia maharesy izao tontolo izao ary ny fandresena izay enti maharesy izao tontolo izao dia ny finoantsika. Mba hitandremantsika ny didiny dia te hanome hery ilaina ny amin'izany Andriamanitra. Ny fitandremana ny didin'Andriamanitra dia tsy ho enta mavesatra intsony ho antsika fa ho fifaliana ihany kosa. Ny fitiavan'Andriamanitra dia milaza hery lehibe ho antsika tsirairay avy. Ny didin'Andriamanitra dia mampiseho toetra zay tokony iainantsika isan'andro. Ry hava-malala, ry namana, andeha isika ametraka izany rehetra izany eo ampelantanin'Andriamanitra ka hivavaka isika. Rainay be fitiavana tokoa ianao, izay mitsinjo anay isan'andro, manatitra ny dera sy ny voninahitra ho anao izahay noho ny tombontsoa lehibe izay raisinay tsy tapaka avy aminao. Ny herin'ny fanahy dia ny fanahy masina hitoetra ao aminay mandrakariva mba ampitsimboka ato am-pony vo izay nafafy androany. Mangataka fanadiovana isan'andro izahay Tompo, noho ny anaran'i Jesosy Kristy no anakinanay izany vavaka izany. Amen. Tarika balsama. Akoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaran'ny AWR sampana teny malagasy amin'ny alalan'ny Facebook isan'andro amin'ity pejy ity AWR feon'ny fanantenana.
Ilay feo ny fanantenana. Fa 20 taona ny collège adventiste Soamanandrariny. Ianao mainto milaly, mpianatra, mpiasa, nandalo teto amin'ny sekoly, nandray sosy matsiaro, ary sika rehetra tsy ankanavaka. Antsoina ianao tonga eto amin'ny sekoly, ny alahady 5:12 amin'ny rora sasany. Andao hifanentana, ho fifanomezan-tanana na tsarana ny sekoly. Tsarovy, fanasy ny tany ny sekolintsika. Harena ny fahasalamako. Harena ny fahasalamako. Fifaliana trano no iarahana aminao atao anatin'izao fandaharana izao. Ny fiarabana hono toy ny farilavavaniny ka tsy lany mamina ka dia mirahabanao an-trano izahay. Raha izay ianao voatafaraka amin'ny onjam-peon'ny feo fanantenana. Mirary fahasalamana tanteraka ao anao ny ekipa rehetra, kanefa mora misy ny tsy salama dia mahafaly anay ny vavaka ao anao. Andriamanitra, mivavaka izahay ho an'ireo marary rehetra amin'ny toerana rehetra manerana amin'ny vonin-tany, mba hanamavananao izay manjo azy ireny, satria ianao ny dokotera ambony ny dokotera rehetra no hanome fahasalamana, hery sy tanjaka ho azy ireny. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatanay izany vavaka izany. Misaotra Jesosy eo. Amen. Vita reto lamba be dia be reto. Kay, tena marary mihitsy ny lamosiko ny ondrika teo. Manda! Manda! Mba vikely any ampio na anreto lambo reto azafady. Ry miora koa le retsy dia tena kely, aina kely mihitsy ka. Zay anahandreo avy ve dia ilana fanampiana. Ka naninona raha sasainao raha izany dia za manahy fotsiny. Mikisakisany ianao anaovako azy fandana makainy ery rehefa reraka. Akaina hoana moro Manda.
mbola andeha tsena ny azy zao e. Sa mba afaka metseny manda androany fotsiny. Ahoana? Mba andana tokoa moa e. Za ihany ane manokony andana mba metsena kely vetivety manda. Zay kosa aloha tsy mety ry miora. Andray. Raha zany mandeha metsena any de tonga any ambaravarana ny molotra ao mahita an'ireo zavatra vidiako. Miampy ny menimenina tsy mijanona hoe tsy mitsitsy e, tony zavatra tsisy dikany tony veny mba vidiny e, sy ny sisa e. Tsy hoany e. Ka ianao kosa ny indraindray mividy zavatra tafahoatra e. Ka zay ny tsy andehanako fa mandehany ianao e. Aleo fa dodioviko ny trano. Si, aleo koa andehanako raha izany e. Andraso aloha hiomana kely vetivety. Zao ve ny akanjo entiny miora any an-tsena any? Fa maninona zao? Aza mba saro-piaro amin'ny tsy antony ry manda. Akanjo misy ao zany de tsy anaovako aminao. Fa iza no miteny aminao fa asarota-piaro no tenenako an'izany e. Asa hitako. Ataovy tsara fa angatsika amin'iny akanjo manify kely iny ianao. Ka andro mafana be io fa ry manda koa le retsy de sarotsarotony loatra ka. Tsy sarotiny aho fa ho avy ane io orana io. Aiza zay orana avy eo lanitra manga be io. Mitondra elo raha tsy maintsy iny no anaovany. Tsisy oran'izany eo ry manda. Sady vetivety monjany a de tonga eo e. Aleo andefa makiverina. Zay ataonao fefa lehibe ianao e. Fa inona ihany ty mampikofokofoka anao ty ry miora? Efa andro amin'ny 4 alina zao fa maninona ianao e? Tsy haiko afa oatra marary ary manda. Ngamba le tratry ny orana sady fanandreraka be ny endohako marary be mitsy. Le sasalamby io. Enao koa ane be krina loatra e. Naninona raha mba natao kelikely ny lambany sasany? Sady amin'izay loza anao milondrano eo am-panasan-damby eo, aiza ny tsy harary? Maloloy be mitsy ny ary manda. Te andobe. Dry, ary to tsemboka be mitsy tenao e. Nefa mangofotra. Marary ary manda. So de mba nitirandrivotra kosa ry ahy e. De inona no ataonao amin'izany rery miora? Tsy haiko e. Jereo ane tenao lasa mivaloarika be mitsy e. Oatra ny renin'ireny. Andao any amin'ny dokotera ry miora ka. Amty andro alina be ty very manda. Manahirana zany fa aleo re miandro marainy. Tsy fantatry ty mahazo anao so lozana mangatakandro eto voalozaka. Mikanjo de andao any amin'ny dokotera ry miora. Malemy azany. Fa naninona tampoka teo arere olona. Ho faty angamba ry manda. Andao hamonjy dokotera aingana ry miora fa aza mirediredy eo a. Mikanjo fa aza miteniteny foana eo. Andao. Aretina to mampody adala ny fidiran'ny rivotra ao amin'ny vatana. Mety ho efa nandalo an'izany angamba ianao e, na mety ho tsy mbola nandalo ihany koa. Anio ny fandaharana rena fahasalamako dia iresaka indrindra mahakasika izay. Iarahana amin'ny namana Rila. Faly miarabanao mpiaino mpanaraka tsy tapaka ny radio adventista maneran-tany. Ao anatin'ny fandaharana harenan'ny fahasalamako isika izao.
manana vahiny sika, ny vahinitsika moa dia mpiasan'ny fahasalamana ary hitondra ho antsika ireo traikefa ananany ahasoa ny fahasalaman'ny vatana. Miarabanao madamy Nivo Randriarimanana, tonga soa eto amin'ny studiony AWR. Faly miarabantsika rehetra tia tokantrano, mpanaraka tsy tapaka ny fandaharana radio adventiste maneran-tany. Ya, inona ary ny zavatra mahasoa entinao ho an'ny mpiaino antsika? Hodiny antsika androany ny fidiran-drivotra na koa voasovoka. Ny fidiran'ny rivotra, misy fomba amantarana ve hoe nidiran'ny rivotra ny olona iray? Ny fidiran-drivotra dia zavatra tsara ho fantatra fa mety hahafaty avy hatrany. Ny fisehoany fanina, reraka, marary-ndoha, mafana tampoka, tsembotsembo-dratsy ary mety andoha na maloloy. Tena reraka tampoka izany, sady tsembo-dratsy no mety mangovotra. Aleo averiko kely le fomba isehoan'ny fidiran'ny rivotra teo. Fanina, reraka, marary andoha, mafana tampoka, tsembo-dratsy nefa mety angovotra, eo ihany koa ny hoe maloloy. Inona no mety ho anton'ny fidiran'ny rivotra amin'ny olona iray amin'ny mampiasa ny fahasalamana anao tompoko? Antony anankiray mety hidiran'ny rivotra ihany koa ny asa tao anaty rano miandrona, ohatra hoe manetsa eo amin'ny toerana misy rano miandrona, na ihany koa manadio lavadrano dia nijanona maharitra tao anaty rano miandrona. Mety anankiray hidiran'ny rivotra ihany koa ny hoe lena ny orana dia lena nandritra ny fotoana maharitra be dia maina teny ambony vatana teny ilay orana. Mariako fa raha any amin'ny tany mafana dia vetivety ny orana dia mijanona ary vetivety dia avy ny hafanana dia tsy voatery voan'io sovoka io. Fa raha any amin'ny faritra mangatsiaka ohatra ny eto afovoantany rehefa lena ny orana ianao dia tena mangatsiaka satria somary malefaka ny masoandro eto dia maina eny amin'ny vatana ilay orana ka dia mbola tsy marary rehefa tonga any an-trano dia tonga dia mandraisa vahaolana avy hatrany mba tsy hahatongavanao any amin'ilay hoe marary nidiran'ny rivotra na voasovoka. Antony anankiray mety hidiran'ny rivotra ihany koa mihinana sakafo mangatsiaka be ianao nefa hoaninao amin'ny andro mafana. Dia anankiray koa mihinana sakafo mialon'andro na mihinana an'izany matetika. Dia mandeha tsy mikapa amin'ny tany mando ihany koa mety avoan'izay hoe hidiran'ny rivotra izay. Mety hahatonga ny hidiran'ny rivotra ihany koa ny mampianjaka ny sandry, fe, lamosina, tratra, na kibo, na andilana, na dia iray amin'ireo ihany aza no atao mianjaka tsy mitafy lamba dia efa ampy hidiran'ny rivotra. Mety anankiray mahatonga ny hidiran'ny rivotra ihany koa ny mitafy nilon na mitafy kiranila amin'ny andro efa hita fa mangatsiaka. Ny resaka ianao teo hoe ny fidiran'ny rivotra na voasovoka ho an'ny vehivavy bevoka, ahoana ry ny anton'izay? Ny antony mety mahatonga azy dia nangatsiaka tampoka ny vatana. Ohatra hoe rehefa avy niteraka dia avy dia nitafy tsotra. Tsara ho fantatra fa rehefa miteraka ny vehivavy dia mihitatra ny hoditra rehetra mba ahafahany tao lamaoja misokatra mamoaka zaza. Tsarovy anefa fa rehefa tafavoaka ny zaza dia tsy miara mikatona eo ny masoko-koditra avy nihitatra teo ka mila felan-tsasatra anaty hafanana mba hiverenan'ny tao lamaoja sy ny hoditra rehetra hikatona amin'ny laoniny. Dia izay ilay atao hoe mifana. Ka raha ataonao tsinotsinona ny hoe mifana dia hiditra sy hisovoka ny rivotra ka zava-doza mety ahafaty izany. Mandritra ny fotoana hisokafan'ny vava-maharitra ihany koa, ohatra hoe rehefa makany amin'ny mpanoha nify dia mety ho antony anankiray hidiran'ny rivotra. Tsara ho antsika izany mahafantatra fa raha vao avy niteraka dia raha tsy maintsy makany amin'ny mpanoha nify dia miteny aminy hoe vao avy niteraka, fa raha mbola azo ataony tsy makany
dia mahandrasa kely aloha ho vita ny fifanana dia aorinan'izay makany amin'ny mpanonivy. Eny ary amaraparana ny resadresaka tsika madamy Nivorandry manana mba azonao averina kely ve le fomba isehon'ny fidiran'ny rivotra teo? Averina amintsika izany le fisehoany teo fanina le olona dia reraka be avetrany, marary andoha dia sady tsembo-dratso no mafana tampoka dia mety andoha izy ary maloloha be, mety miova tanteraka ny endriny ohatra hoe mivaly mainty izy na lasa hitantsika hoe atsatra. Mankasitraka indrindra tompoko. Ny fisorohana mahomby indrindra amin'ny fidiran'ny rivotra amin'ny vatana izany dia ny tsy fanaovana ireo zavatra nitany-saina teo izay mety ampidi-drivotra ao amin'ny vatana. Fantatsika tsara ny fisehony efa nilazaina teo, fantatsika ihany koa ny antony mety hahatonga azy dia anjarantsika rehetra izany ny misoroka. Mbola ho toizantsika amin'ny manaraka izay resadresaka izay ahafantarantsika hoe inona ny tokony atao raha mby hakoditra ary ny aretina, izany hoe ny fidiran'ny rivotra amin'ny vatana. Fa tapitra treo aloha ny fotoanantsika amin'ity androany ity, isaorana indrindra madamy Nivorandry manana mpiasa ny fahasalamana nanaiky ho vahin'ny fandaharana arenan'ny fahasalamako. Nanolotra izay mahasoa antsika rehetra, ankasitrahana ihany koa ianao mpiaino na kafiany fiarahana. Andriamanitra ny hitantsika rehetra. Zoanitra Sirila noho ny farimbona na totosan'ny fandaharana arenan'ny fahasalamako sady mametraka amin'ny mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray raha sitrapon'Andriamanitra. Ry malala, mangataka mba ho ambinina sy ho salama amin'ny zavatra rehetra ny ianao tahaka izay hanambinana ny fanahinao ihany. Amen. Raiso ny adresy ahafahanao mifandray aminay AWR Malagasy @gmail.com. Faniteninao no fahamarinana. Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny Fiangonana Adventista maneran-tany. Iarahanao amin'ny feon'ny fanantenana sy ny departementany sekoly sabata. Mbola tompontsoantsika ny azahoantsika mandalina trano ny tenin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny leson'ny sekoly sabata. Asaina ianao haritra hatramin'ny farany. Ny fianarantsika an'io dia tondra ny lohateny hoe vehivavy mahafinaritra. Farana amin'ny fiderana vehivavy ray manana toetra mendrikajy ny bokin'ny oabolana. Inona moa no hiderana an'io vehivavy io? Manasanao iaramaky ny oabolana toko faraky amin'ny telopolo, andininy fafoloka hatramin'ny faraky amin'ny telopolo. Oabolana toko faraky amin'ny telopolo, andininy fafoloka hatramin'ny faraky amin'ny telopolo. Iza no mahita vehivavy tsara? Fa ny tombany dia mihoatra lavitra noho ny voangy. Matoky azy ny fonolahy ary tsy mitsahatra ny fanambinana azy. Soa no ataondra vehivavy aminy fa tsy ratsy amin'ny andro rehetra iainany. Mizaha volonondry sy rongony izy ary mazoto miasa amin'ny tanany. Toy ny sambon'ny mpandrato izy ka avy any amin'ny lavitra no hitondrany ny haniny. Mifoha izy raha mbola alina ka manome hanina ho an'ny ankonany sy anjara ho an'ny ankizy vaviny. Mihevitra saha izy ka mahazo azy. Ny vokatry ny tanany no anaovany tany moloboka. Misikina hery izy ary atanjahany ny sandriny. Hitany fa tsara ny tombom-barony ary tsy maty jiro mandritry ny alina izy. Mandray ny fihazonam-boavoa izy ary ny tanany mihazona ny ampela. Manatsotra ny tanany amin'ny ora izy, eny mamelatra ny tanany amin'ny mahantra. Tsy manany ora-panala ho amin'ny ankonany izy, fa ny ankonany rehetra samy voatafy volonondro mena avokoa. Manao firakotra ho azy izy, ny fitafiany dia rongony fotsy madinika sy lamba volomparasy. Ny lahy dia ajaina eo am-bavahady raha miara-mipetraka eo amin'ny loholona. Manao akanjo ariry madinika raha vehivavy, ary fehikibo no amidiny amin'ny mpandranto. Ery sy voninahitra ny fitafiany, ary ny andro ho avy dia iomehezany. Manokatra ny vavany amin'ny fahendreny izy, ary ny lalàn'ny famindrampo
no eo amin'ny lelany. Mitandrina tsara ny ataon'ny ankonana izy ary tsy omana ny mofon'ny fahalainana. Ny zanany mitsangana ka midera azy hoe sambatra, ny lahy koa mitsangana ka midera azy hoe maro ny zazavavy nanao soa, fa ianao manoatra noho izy rehetra. Fitaka ny hatsaram-bika ary zava-poana ny fahatsaran-tare, fa ny vehivavy matahotra ny Jehova ihany no hoderaina. Omeo azy ny avy amin'ny vokatry ny tanany, ary eoka ny asa ny idera azy eo am-bavahady. Tena miavaka ilay vehivavy voasoritra ao amin'ireo andinin'ireo, ary tena kanto koa ny tononkalo anoritana azy. Manomboka amin'ray amin'ireo litera 20 ao amin'ny abdy hebreo tokoa mantsy, ny andininy tsiraray ao amin'io andalateny io. Tsapanao avy amin'io fanomezam-boninahitra io fa manan-javatra tsara maro lazaina momba io vehivavy io ny mpanoratra ny oabolana. Ary hita fa tsy maintsy nijanona tamin'ny famaritana 20 izy, satria tapitra avokoa ireo litera rehetra ao amin'ny abdy hebreo. Amafisy ny oabolana fa tokony hanambady ny olona sahazy sika. Hita taratra koa zany ao amin'ity fomba fitenin'ny rabi jiosy ty hoe ny vady no tokantranon'ny lehilahy. Miombokevitra tsara amin'izany ny oabolana. Zao mantsy mivolazo amin'ny 2:24. Oabolana 2:24. Ny vehivavy tsara dia satroboninahitry ny lahy, fa ny vehivavy manao izay mahamenatra kosa dia tahaka ny loha ao anatin'ny taolana. Tena satroboninahitra ny vadiny tokoa ilay vehivavy ao amin'ny oabolana 2:30. Manana fahaiza manao maro samihafa izy, afaka manjaitra izy, mividy tany, mamboly, ary mitantana ampahendrena ny tokantranony sy ny volany. Tia azy ary midera azy ny ankonany. Tsy ny vehivavy rehetra no manana ireo talenta ireo, ary tsy tokony hanantena koa ny lehilahy fa ho tena tahaka io vehivavy io ny vadiny. Aseho ny oabolana fotsiny fa tsy ny fahaizan'io vehivavy io ny tena manandanja indrindra, fa ny toetrany. Azo itokiny izy, mahateo-tia sy malemy fanahy, be fiantrana, mahatoky, ary miasa mafy. Inona ny tsy ambaratelo ny fahombiazany? Voalaza ao amin'ny 17 zany. Matahotra ny Jehova izy. Zao no anombohana ny fiderana an'ity vehivavy ity ao amin'ny 19. Iza no mahita vehivavy tsara, fa ny tombany dia mihoatra lavitra noho ny voahangy. Ny voambolana nadika hoe tsara na hoe tonga lafatra ao amin'ny dika teny hafa dia midika hoe hery, tanjaka na arena. Adika hoe arena zany ao amin'ny Salamo 2:1. Nampiasa io voambolana io Boaza rehefa nilaza izy fa vehivavy tsara irota. Rota 2:1. Ao amin'ity oabolana ianarantsika ity dia misy sariteny momba io arena io. Ny tena arena dia hita ao amin'ny toetra sy ny fahitsiana ary ny fatahorana an' Jehova. Zany mahatonga ny Baiboly ilaza fa mihoatra noho ny vatosoa ny tomban'ilay vehivavy ao amin'ny oabolana 2:30. Mahero amin'ny tsara na ao amin'ny ratsy ny hery miasa mangina ao amin'ny vehivavy. Ny lesona raketitsika tamin'ity fianarana androany ity dia le hoe matahotra ny Jehova ilay vehivavy ao amin'ny oabolana 2:30. Zany ny toetra andrasan'Andriamanitra ananan'ny olona rehetra, indrindra amin'izao andro faran'izao. Miantso ny vehivavy sy ny olona rehetra hiverina mitahotra an'Andriamanitra, ilay anjely voalohany eo amin'ny Apokalipsy 2:20. Matahora an'Andriamanitra ka omeo voninahitra izy. Zay no ambarany ao amin'ny 9. Farana ny fiarahantsika ny anatra androany, mampaherenao trany zay tsy ho tapaka amin'ny fanarahana ny fiarah-mianatra n'ity lesona ity. Mametraka ny mandrapitafa ny namanao Kaleba Ndretsikivy. Adventist World Radio, The Voice of Hope. Tapitra treto ny fiarahanao tamin'ny radio feon'ny fanantenana na ny AWR. Azonao atao ny mamerina miaino na maka mahimaimpona ny fandaharana narahanao teo amin'ny fotoana rehetra ilanao azy. Raisoaryn'ny adresy ahafahanao manao izany. www.awr.org. Mandrapitafa indray ary.